Davida mpanjaka faharoa teo amin'ny Israely. Salama tompoko. Alleluia. Araka ny fantatsika ny andro androany dia alady lehibe eto ny fiangonana Jesosy mamonjy foibe Korondrano sy ny sampana manodidina ny faritra Analamanga. Lazaina hoe alady lehibe satria alady fiakarana izay mahavory-lanina antsika rehetra avy atsimo varatra ndrefana tsinanana tsy mahafoy ny fiarahantsika eto ndre mandeha isam-bolana. Androany koa dia alady manaraka ny aladin'ny Paska, alady alohany fifidianana lakevim-pitondran'ny fiangonana Jesosy mamonjy. Nanahoana ny fetin'ny Paska tany amintsika tany rahalahy sy anavavy ho anay teto Korondrano dia misaotra ny tompo izay fa azo lazaina hoe nahafinaritra. Miarabantsika rehetra navita soa ny fetin'ny Paska. Maro tamintsika moa mbola tsy niona dia mety atao mba fampiarahaba isika, tsy maninona na miraindray azy. Paster Daouda tamin'ny fotoanandro dia nilazalaza zavatra fanao tany faritra Palestina iny tamin'izany fotoana izany. Tsy fantatro na mbola mandrakitriny mba tonga ny Paska dia mifananto ny olona bainy efa nitsangana marina tokoa ny tompo. Ny mpino kristianina dia manao toy izany. Koa tiako ny milaza na mafetona ny Jesosy tsika, Jesosy tompo, tsy Jesosy mpamonjy, tsy Jesosy Andriamanitra ivavahantsika, dia Jesosy velona. Velona izy, miasa izy, ary tsapatsika fa tena miasa izy. Koa tsangana dia rabao ny eo akaikinao hoe miarabatratry ny fetin'ny Paska, vita soa ny Paska, iny tompo anao, velona Jesosy. Dia raina ny tompo dia hivavaka ho an'ny azy eo akintsika amin'Andriamanitra arakitsangana ray eo misotro anao izay nentinao eto amin'ity toerana ity. Tonga eto amin'ny toerana iombonanay amin'ny vavaka. Misy adidy lehibe miandry ny fiangonanao angavany eo amin'ny fepotona fifidianana izay ho filakevitra mpitantana ny fiangonana. Etano ny vahoakanao avy amin'ny lafivalinoso tonga maro ampitonina mpahendrena ary misamborinao ny vola. Ianao iasa Andriamanitra amatotra ny devoly, andava ny asan'ny devoly. Reto vahoaka izay tonga mitady ianao reto, oka tsy diso ny fitahinao na kely na lehibe. Andriamanitra mpamaly soso mazoto nitady ianao. Tanterao ny teninao fa Andriamanitra mahatoky ianao mpanatanteraka izay rehetra nampanatenainao. Misaotra Jesosy. Amen. Dera ny tompo isika amaky ny tenin'Andriamanitra. Samuela voalohany toko 4:10. Samuela voalohany toko 4:10 hatramin'ny 7:10. Samuela faharoa toko 10. Samuela voalohany toko 4:10. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Aroy Jehova tamin'ny Samuela, mandram-poviana no alelovanao an'i Saoly, nefa izao efa nanda azy tsy ho mpanjakan'i Israely. Fenoy diloilo ny tandrokao, ka mandihana fa irako any amin'ny Jese Betlehemita ianao, fa efa nahita mpanjaka ho ao amin'ny zanany aho. Aroy Samuela, ataoko ahoana ny fandeha? Raha reny Saoly izany dia ho vonony aho. Aroy Jehova, hitondrà ombivavy kely ianao, ka laza hoe avy ianao fanatitra ho an'i Jehova. Ary tsoa Jese mba ho any amin'ny fanatitra, ary izao no ampafantatra anao izay ataonao, ka dia hosoranao ho izay ho lazaiko ho aminao.
ary nanao zay nolazainy Jehova i Samoely tonga tany Betlema ary nangovotra ny olona atao an-tanàna tamin'ny fihaviny ka nanao hoe fihavanana va no hiavinao ary hoy izy fihavanana avy anao fanatitra ho an'i Jehova aho manamasina ny tenanareo ary andeha hiaraka amiko ho any amin'ny fanatitra no amasiny Jese dia no amasiny Jese sy ny zanany ka natsoiny ho any amin'ny fanatitra ary zao no niseho no nitonga ireo dia nijery ny Eliaba izy ka nanao hoe nivosotro Jehova tokoa no eto anatrehany. Hoy Jehova tamin'ny Samoely aza mijery ny tarehiny na ny avony nitsanganany efa nilaviko izy fa tsy mba toy ny fijerin'ny olona ny fijerin'i Jehova fa ny olona mijery ny miseho eo ivelany fa Jehova kosa mijery ny fo. Ary Jese niantso ny Abinadaba ka nampandalo azy teo anatrehany Samoely ary hoy izy tsy nofidiny Jehova koa io ary Jese dia nampandalo any Sama indray fa hoy izy tsy nofidiny Jehova koa io ary Jese nampandalo ny 7 lahy tamin'ny zanany teo anatrehany Samoely dia hoy Samoely tamin'ny Jese tsy nofidiny Jehova ireto fa hoy Samoely tamin'ny Jese reto avokoa va ny zanakao lahy rehetra dia hoy izy ny faralahy no sisa fa indro miandro ondry izy ary hoy Samoely tamin'ny Jese manora akazy fa tsy petraka isika mandra-patongany eto dia naniraka izy ka mitondra azy etra ary mena tendrotava sady tsara tarehy sy mateza izy ary hoy Jehova mitsangana ho solo izy io no izy dia nandray ny tandroka fen'teloily Samoely ka nanositra azy teo anivony rahalaany ary ny fanahin'i Jehova dia nilatsaka tamin'ny Davida nanomboka hatramin'izay andro izay dia nitsangana Samoely ka nakany rano. Amin'ny Samoely toko 2 ndiny voalohany ary zao niseho taorian'izany Davida nanontaniany Jehova hoe hiakatra ho any amin'ny tanànan'i Joda anankiray va aho dia hoy Jehova tamin'ny ekara ary hoy Davida any aninona ny ekarako dia hoy izy any Hebron dia niakatra nakany Davida mba mivadiny roko Ahinoma sy Jezreelita sy Abigaila zay vonadiny Nabala Karmelita ary ny olona zay tao amin'ny Davida mba amin'ny akonan'ireo samy nentiny niakatra ka nonona tao amin'ny tanàna momba ny Hebron izy ireo ary dia avy ny lehilahy amin'ny Joda nanositra ny Davida tao mba ho mpanjaka amin'ny taranaka Joda azonao tohizana ity andiny 7 ary ankehitriny aoka pahirezina amin'ny tananareo ary aoka hery fo sy hosay nareo fa maty Saoly tomponareo ary koa izay efa nosorany akonan'ny Joda ho mpanjakany nosorany fokon'ny Joda ho mpanjakany i Davida. Toko 10 andiny voalohany ka hatramin'ny 7 dia tonga tao amin'ny Davida tao Hebron ny fokon'ny Israely rehetra ka nanao hoe ndeto izahay ataolanao sy nofinao fatry ny fony fahiny ihany koa fony mbola nanjaka taminay aza i Saoly dia ianao no mpitarika ny Israely nivoaka sy niditra ary Jehova efa nilaza taminao hoe ianao no mpiandry ny Israely oloko ary ianao no manapaka ny Israely koa tonga tao amin'ny mpanjaka tao Hebron ny loholon'ny Israely rehetra ary Davida mpanjaka nanao fanekena tamin'izy ireo tao Hebron teo anatrehany Jehova ary dia nanositra ny Davida ho mpanjaka ny Israely izy ireo. Eto indray dia mahitsika fa ny fokon'ny Israely nanositra amin'ny Davida ho mpanjaka. Ny lohahevitra izay ambaraka eto anivontsika amin'ity maraina ity dia momba ny tantaran'i Davida mpanjaka faharoa teo amin'ny Israely. Tsy ny tantara rehetra nefa fa sombotsombony ihany. Raha ny marina dia ilay fendohan'ny tantaran'i Davida sy ny asa fanompon'i Davida no asiko teny eto. Misy teboka 4 no resana amintsika ao anatin'izany ary eto avy Davida talonina nisorany Samoely mpaminany azy tany amin'ny tanàna nisy ny ray aman-dreniny sy izy
faharoa ilay fanosorana telo natao tamin'i Davida mpanjakan'ny Israely. Fahatelo, nivokatra ilay ositra noraisin'i Davida avy tamin'ny Samuela mpaminany. Ny amaranantsika azy mazatra teny ho any endry izay misy anatranatra sy fampahirezana. Ireo teboka efatra ireo no atolotra ho enoantsika raha velan'ny fotoana, dia misaotra ny rehetra milosa ady ny tena koa amin'ny fahazotoana amin'ny fanetretena iaino. Ny tompony ampitombo antsika amin'ny fahasoavana, ampahendry antsika ao amin'ny famonjena ao amin'i Jesosy. Tsy misy afa-tsy ny soratra masina ihany no mpitarika ny lalantsika. Ary izay mijoro eto dia manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fampianarana ny teny ary mitarika ny fiangonana mba tsy hiala amin'ny tenin'Andriamanitra. Tiako be ny tenin'ny apôstôly ao amin'ny asan'ny apôstôly 9 hoe tsy mety raha mandao ny tenin'Andriamanitra izay. Ama-kristianina anao, ama-olon'Andriamanitra anao dia tsy mety raha mandao ny tenin'Andriamanitra isika. Fanilo ny tongontsika sy fanazavana ny lalantsika ny tenin'Andriamanitra. Ary amin'ny zavatra rehetrarehetra ataontsika dia tokony ho araka ny tenin'Andriamanitra. Ilay antso izay niantsoan'Andriamanitra ny mpanorona nyity fiangonana ity, rehefa avy nanao asa fitoriana filazantsara ny tety firenena izy, rehefa tonga teto Madagasikara dia nahazo baiko hoe manorena fiangonana eto Madagasikara, fiangonana araka ny tenin'Andriamanitra. Izany isika dia tsy maintsy mitana ny tenin'Andriamanitra hatrany. Dia raina ny tompo. Ny antony fisianay dia ny toro-teny, ary izany no antony aveloma. Tsy misy zavatra hafa ankoatran'izay. Koa raha miteny eto azy satria zavatra maro ambarako eto, dia miteny amin'ny mampanompon'Andriamanitra. Dia raina ny tompo. Ny zavatra izay noeritreretina tao fa nolavina hoe flaky mpitondrana izay milatsaka candidat dia tokony ametra-pialana alohan'ny fotoana. Hoe tsy mety tsy araka ny lalàna raha teo izany fa rehefa mitsangana ny vaovao dia miala ny teo aloha. Zay karaha ametra-pialana alohan'ny fotoana anie dia iza zany no mahana ny ondrin'Andriamanitra? Iza zany ny toriteny amin'izy ireo? Dia tsy hinana sakafo-panahy zany izy ireo mandritra an'ireo fiam-potoana ka tsy miasa be lehibe ny devoly. Zay tsy mety. Misaotra ny tompo moa fa eto izay tsy amin'ny mahaflaky mpitondrana ny tenenana eto fa mampitoro ny tenin'Andriamanitra. Tsy misy fiangonana tsy manana mpaminany zany. Mahantra ny fiangonan'Andriamanitra tsy manana mpaminany iran'Andriamanitra eo aminy. Ka ny fiangonana Jesosy mamonjy enoy ny tenin'ny tompo. Raha manetry tena isika ka miaino ny feon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra dia ho ambinina sy voatay isika ary ny paikadin'ny devoly rehetra dia andamoka avokoa. Fa raha tsy miaino isika dia isy loza manandindona ary mety ho tonga loza miatra hiteraka fahasiranana goavana. Androso arintsika hianatra ny Baiboly. Davida mpanjaka teo amin'ny Israely talonina ny sorany Samuela mpaminany azy. Ny mpaminany Samuela no nanositra ny Davida ho mpanjaka teo amin'ny Israely tamin'ny fotoanandro. Samuela ilay mpaminany nanositra n'ilay mpanjaka teo alohan'ny Davida natao hoe Saoly. Ary mbola Samuela mpaminany indray ity ny ran'Andriamanitra ho any amin'ny tanàna atao hoe Betlehema izay nisy an'i Jese sy ny zanany izay tian'Andriamanitra atao mpanompo ho mpiandry ny Israely, ho mpanapaka ny Israely. Hitantsika eo amin'io Samuela 2:20 ka hatramin'ny 7:10 io ny tantara momba ny Davida izay nisorana ho mpanjaka. Mpanjaka ny zanak'Israely dia midika hoe mpiandry ny zanak'Israely, mpanapaka ny zanak'Israely, mpitarika sy mpitondra ny zanak'Israely. Nosoran'Andriamanitra ho amin'izany Davida. Andriamanitra no nanao izany ho an'i Davida. Tsy avy tamin'ny olombelona izany fa Andriamanitra no nanao izany ho an'i Davida. Tsy zavatra tao anatin'ny nofinofiny Davida izany. Tsy zavatra ny tsiritiny Davida izany. Tsy zavatra ny saintsain'ny Davida izany. Zavatra toy ny surprise mihitsy ary amin'ny fitenenana ho an'ny Davida. Ity drafitr'Andriamanitra teo amin'ny fiainany ity ary tsy azony ialànako. Okisika rehetra afantatra fa ny fanondrena olona ho mpitondra tahaka ny hoe
fiandry ny fiangonana, mpanapaka ny fiangonana, mpitarika ny fiangonana, mpitondra ny fiangonan'Andriamanitra, dia tsy asany olombelona fa asan'Andriamanitra izany. Dia raha Andriamanitra ny amin'izany. Zay tiatsika horesana eto amin'ity teboka voalohany ity dia ny momba ny Davida taloha ny sorana azy. Liny isika hoe nanahoana ny fiainan'i Davida, nanahoana ny fiainan'i Davida talohany nandraisany an'ilay vansorana, inona no ambaran'ny Baiboly, inona no lazain'ny soratra masina. Raha maka ny andiny soratra masina ho dia tena lavabe ny fotoanantsika, fa mba raisinao dia vakeo any an-trano. Davida dia nono natao Betlehema, zanak'ilay lehilahy atao hoe Jese izy io, Jese Betlehemita no ilazana azy. Io lehilahy io dia nanana zanaka 7 mirahalahy. I zanany tena 7 mirahalahy be izao. Lehilahy antom-panahy izy io, lehilahy matahotra an'Andriamanitra, mpiompy ondry tany amin'izany tanàna Izaky. Hitantsika izany eo amin'ny Samuel 4 ny andininy voalohany. Jereo tsara fa nirahana i Samuel ho any amin'ilay tanàna misy an'i Jese dia nandeha tany izy. Eo amin'ny 7 izay mitantara ny mombamomba nyity lehilahy ity, andininy 12. Ary Davida dia zanak'ilay Efraitita izay avy any amin'ny Betlehema Joda, atao hoe Jese, izay nanana zanaka 7 mirahalahy. Ary Jese dia zoky sy antom-panahy tamin'ny andron'ny Saoly. Ny rainy Davida dia lehilahy zoky antom-panahy. Lazaiko hoe matahotra an'Andriamanitra, satria hitantsika ao amin'ilay fandraisany an'i Samuel izay tonga ny vahiny tany amin'izareo, dia nisan'ny olona tao tanàna izy izay tena nangovotra tokoa nahitan'ny Samuel, ary dia nametra-panontaniana manao hoe fihavanana avany evinao, dia hoy Samuel hoe fihavanana avy anao fanatitra ho an'i Jehova aho, manamasina ny tenanareo, andeha hiaraka ho any amin'ny fanatitra. Dia niteny tamin'ny Jese i Samuel hoe manamasina ny tenanao dia amasino ireo zanakao ireo. Nasainy Samuel namasina ny tenany Jese sy ny zanany, ary nanao izany Jese. Natapoka azy io fandaram-potoana io, Jese nanaja an'ilay mpaminan'Andriamanitra. Izany ny momba ny rain'i Davida sy ny tany nionenany. Dia raina ny tompo. Davida dia fantatr'olona fa lehilahy matanjaka sy mahery fo sy mpanafika, malina amin'ny zavatra atao, tsara tarehy, omban'Andriamanitra, mahay mitendry zava-maneno. Ao amin'ny Samuel 4 ny andininy 4 dia izao ny toy ny tantara. Fa ny fanahin'i Jehova dia niala tamin'ny Samuel, niala tamin'ny Saoly, ary nisy fanahy ratsy avy tamin'i Jehova nampahory azy. Ary iny mpanompon'ny Saoly taminy, indro akitry misy fanahy ratsy avy any amin'Andriamanitra mampahory anao. Oka ny tomponay akehitriny andidy anay mpanompony izay eto anatrehany, mba hitady olona mahay mitendry arpa. Ary izao no iseho, rehefa tonga aminao ny fanahy ratsy avy amin'Andriamanitra, dia tendry amin'ny tanany izy dia ho tsara ianao. Ary hoy Saoly tamin'ny mpanompony, izaho olona ary aho izay mahay mitendry tsara ka ento ety amiko. Dia namaly ny anankiray tamin'ny mpanompony ka nanao hoe, indro ny anankiray amin'ny zanaky Jese Betlehemita no hitako mahay mitendry, sady lehilahy matanjaka sy mahery fo sy ary-panafika sy malina ny zavatra atao, sady tsara tarehy, ary Jehova momba azy. Fantatry ny olona izay niara-belona tamin'ny Davida ny mombamomba azy. Lehilahy matanjaka izy io, lehilahy mahery izy io, mpanafika izy io, lehilahy malina amin'ny zavatra atao izy io, manana atsara tarehy koa izy, ary mahay mitendry zava-maneno izy. Jehova momba azy. Dia raha ho Andriamanitra, Davida dia nomeny ny rainy andraikitra hiandry ny ondriny izy ireo any an-tsaha. Na dia nisy mpiandry aza, dia Davida koa dia nalaminy rainy hiandry ondry any an-tsaha. Hitantsika fa rehefa naneho ny zanany 7 mirahalahy teo anatrehan'ny Samuel ny rainy, dia ireo ihany hoe amasino ny zanakao, dia Davida any an-tsaha. Fa le 7 lahy ihany no niseho teo. Le 7 lahy izay niseho
tam'le voalohany Samuel, ty tokoa angamba le vidinjio ty tena hoy Andriamanitra tamin'ny Samuel. Tsy izy iozy izy, io tsy no izy, tsy no izy. Io tsy no izy. De aizanay ary de naroso, nalahatra, tapitra ny fito. Tsisy izy reo fito reo. Ireo no amasinina ary teo anatren'ny mpanompon'Andriamanitra. Tsisy izy reo. Hoy Samuel, nefa Andriamanitra hozy ny teny tamiko fa ty anankiray amin'ny zanakao le atao mpanjaka. Eo ihany angany zanakao. Misy sisany anankiray. Any atsahany izy, miandro ondry any izy. Hoy Samuel, zay zany no izy. Mandraha olona ary de ento aty izy. Ary zao no izy tsy hipetraka mihitsy sika mandra-patongany. Zava-dehibe tamin'ny Samuel loatra ilay voafidin'Andriamanitra izay hosorana ho mpanjakany Israely. Tiako tenenina Davida mpiandro ondry ny tany an-tsaha. De raha ho Andriamanitra ny amin'izany. Eo amin'ny toko 7:20 de hitanao 9:13 ary Davida kosa ny voivoy avy tany amin'ny Saoly iandry ny ondry ny rainy tany Betlema. 9:20 de ny fomaraina koa Davida ka namela ny ondriny tamin'ny mpiandry ka naka ny entany ka lasa nandeha arak'izay nandiny Jese azy. Mifindra isika. Ery amin'ny 9:20 ary Eliaba zokony nandre azy ny teny tamin'ny olona de nirehitra tamin'ny Davida ny fahatezerany ka hoy izy, nahoana ianao no midina ety ary amin'iza moa no namelanao reny ondry vitsy reny any anefitra? Fantatro ny avonavo nao sy ny faratsian'ny fonao fa izany ady no edinanao ety. 9:20 ary hoy Davida, mo mifaninina aho, mo maninina aho zao, mo tsy misy antony va? Davida mpiandrondry. Halleluja. Ary tany anefitra, tany an-tsaha, ny akabeazan'ny fotoanany de tany an-tsaha, de tany miandrondry takan'ireny mpiandrondry hitatsika rehetra ireny. Teo anoloany ilay fiandrasana ondry Davida de tandrina mahatoky reo ondry zay nandrasany. Ahoana no alalantsika izany? Voalohany indrindra raha nisy fotoana zay nandianany tany naniranorainy azy de nametraka mpiandro teo izy eo amin'ny Samuel 7:20. Hitatsika koa ao amin'ny fijoroana vavolombelona nataony tamin'ny Saoly eo amin'ny 2:30. Ary hoy Davida tamin'ny Saoly, ka tsy soketraka amin'io lehilahy io ny fony olona fa ny mpanomponao andeha hiady amin'ny Filistina io. Ary hoy Saoly tamin'ny Davida, tsy toinao niady amin'ny Filistina io satria mbola tanora ihany ianao, fa izy efa mpiady hatramin'ny fahatanjorany. Fa hoy Davida tamin'ny Saoly, ny mpanomponao niandry ny ondry ny rainy ary nisy liona sy bera tonga tao ka naka ny zanak'ondry teo amin'ny ondry. Tena nenjika azy aho ka namely azy ary nanafaka ny zanak'ondry teny ambavany ary noho ny andramatra izy de noazoniko tamin'ny sonony ary nasiko ka matiko. Ny liona sy ny bera samy novonoy ny mpanomponao ary io Filistina tsy mifora io de tahaka ny anankiray amin'ireny satria niaiky ny miaramila an'Andriamanitra velona izy. Ary hoy koa Davida, Jehovah zay nanafaka tamin'ny tanan'ny liona sy ny tanan'ny bera, izy no nafaka amin'ny tanan'ny Filistina io. De hoy Saoly tamin'ny Davida, mandehana ary ombanao any Jehovah. Davida natoky teo amin'ny fiandrasany ondry. Raha nisy bera na bibidia mitady hamelony ondry de tsy mitsoka Davida, tsy taka ny mpikarama fa miatika ary miady tamin'izay mitady amono ny ondry. De raha ho Andriamanitra ny amin'izany. Halleluja. Nanana fijoroana vavolombelona mihitsy izy, ny bera ozy izy ny liona samy novonoko avokoa ireny satria nanafika ny ondry. Nandritry n'ilay fiam-potoana ny andrasany ondry de nifanehitra tamin'ny bibidia le fahavaliny ondry izy. Ary io lehilahy tsara nahay an'ilay fomba fiandrasana ondry sy nanana fahatsapana sy traikefa tamin'izany no nalain'Andriamanitra mpiandro ny ondry ny Israely. Mpiandro ondry ny Jehovah safana. Davida de tany amin'ny ambalany ondry ary tany amin'ny safiandrasany ondry ampienany mihitsy aza. Zao no voasoratra ao amin'ny Salamo 7:70.
Salamo favalo amin'ny fitopolo. Raha tsara fa misy zavatra lehibe tiako tian'Andriamanitra ho zaraina amintsika. Salamo favalo amin'ny fitopolo. Andiny fa fitopolo, fa raiky amin'ny fitopolo, fa roa amin'ny fitopolo. Nifidy an'i Davida mpanompony koa izy, ka naka azy avy tany ambala ny ondry. Tany amin'ny fiandrasany ny ondry ampianana no nakany azy mba hiandry an'i Jakoba olony sy Israely lovany. Dia niandry ireo araka ny hitsiny folo izy, ka nitondra azy araka ny fahaizany tanany. Ao amin'ny Samuela faharotoko fafito andininy fahavalo, Samuela faharotoko fafito andininy fahavalo, dia izao no nambaran'Andriamanitra: tamin'ny toerana rehetra zay nandendianako niaraka tamin'ny zanak'Israely rehetra, moa nisy nitenenako akory va ny fokon'ny Israely zay notendreko ho mpiandry ny Israely oliko, ka nanaovako hoe nahoana no tsy manao trano sedera ho ahy ianareo? Koa lazao amin'ny Davida mpanompoko hoe, zao no lazainy Jehovah tompony maro, izaho no nakanao avy tany Atsara, avy tany Atsara, dia avy tamin'ilay ny andrasana ondry mba ho mpanapaka ny Israely oliko. Le toerana nisy an'i Davida nanao asa fanompona amin'ny fiandrasany ondry ny rainy, ondry nisy menakavy, ondry vitsy, ary nampiseho fatikiny izy tamin'ny fiandrasana an'le ondry. Davida latsapa fa olona tsy de zavatra loatra. Zany no manambara ny fomba fijeriny Davida ny tenany. Raha mamaky sika ao amin'ny Samuela voalohany toko favalo ambin'ny folo, ny andininy fahatelo amby roapolo. Ary mpanompony Saoly nazy izany teny izany tamin'ny Davida, fa hoy Davida: moa ataonareo zavatra kely zany ho vinantiny mpanjaka izany? Tsy hitanareo va fa olona mahantra sady tsy manandaza aho? Zaho Davida tsy de olona manandaza aho. Lehilahy nanety tena teo amin'le andraikitra zay nakinina tamin'ny Davida. Tsy nisy fiabebona, tsy nisy inona. Ary io teny Davida io dia teny tahoarinany nanosorany Samuela mpaminany azy. Tsy nisy mihitsy tao za le favositra, nga tsy fantatrareo Samuela mihitsy tonga nanositra ary nakadiloilo zany lehilahy n'Andriamanitra zany, dia nanitraraka diloilo tamin'ny tanako. Niliteny taoniko fa izano mpanjaka ny Israely. Oko fantatrareo zany, zano izy, zano Davida. Davida tsy nirere, tsy nieboebo, tsy nideratena, tsy niseho zavatra, nyaina tamin'ny fanetretena hatrany Davida. Dia raha Andriamanitra ny amin'izany. Eo amin'ny andininy fa fito ambin'ny folo, jereo aroy Saoly tamin'ny Davida: indro meko vadinao, ataontsika ampy angamba le voavaky teo. Davida nanana fo tsara teo mason'Andriamanitra. Ao amin'ny Samuela voalohany toko fahatelo ambin'ny folo andininy fefatra ambin'ny folo, somary mandrositsika dia avy eo miverina kely. Izao no lazain'Andriamanitra, andininy fefatra ambin'ny folo, Samuela toko fahatelo ambin'ny folo: fa izao dia tsy aharitra ny fanjakanao, Jehova efa nitady lehilahy ho azy araka ny fony, ary Jehova efa nandidy azy ho mpanapaka ny olona. Jehova nitady olona araka ny fony. Raha nitady izy dia nahita. Mason'Andriamanitra mijery ny tontolo eny, mondrika mijery ny zanak'olombelona, mandinika ny diany. Nitady olona Andriamanitra atao mpiandry ny Israely, ho mpanapaka ny Israely, ho mpanjaka eo amin'ny Israely, hitarika azy, anompo azy. Davida no hitany. Asan'ny apôstôly toko fahatelo ambin'ny folo andininy faharoa amby roapolo: ary efa nanaisotra ny Saoly izy, dia nanandratra ny Davida ho mpanjakany, sady nanmeva volombelona ny aminy hoe, zao nahita ny Davida zanaky Jese, lehilahy araka ny foko, zay atateraka ny sitrapoko rehetra. Davida lehilahy araka ny fon'Andriamanitra. Ny toepony Davida dia tsara. Andriamanitra nova volombelony ny fiainany sy ny ao anatin'ny fony, fa nahita olo araka ny foko aho i Andriamanitra, ary io lehilahy io dia anatateraka ny sitrapoko. Le olona izay no manan'Andriamanitra atao mpiandry teo amin'ny Israely, mpanapaka teo amin'ny Israely, ho pasterany ilay fiangonana ny Israely, ilay pia ny Israely. Zay ny dikany hoe mpanjaka asa fanompona, fiahina ny vahoaka izany, olona anao ny sitrapoko i Andriamanitra. Raha Andriamanitra mifidy ho mpitondra
ao amin'ny fiangonany, ao amin'ny vahoakany, dia olona zay araka ny fony anao ny sitrapony, fa tsy ny sitrapon'olombelona, nanao zay mahafaly ny olombelona, tsy nanangana mpaminany anao zay hafaly olona fotsiny Andriamanitra, tsy hoe nanangana pasteur na evangelista anao zay hafaly olona fotsiny Andriamanitra, fa olona anao ny sitrapony. Noho izany ny fitenenana hoe ataovy amin'izao aho dia ho tanterako ny fanirianareo, tsy miteny araka an'Andriamanitra ny toy izany. Amin'ny fotoana isiny fampelezan-kevitra toy izao dia misy miteny hoe fidio aho, fa raha mifidy ahy ianao dia apetraka amin'ny 67 hectara, raha mifidy ahy ianao dia ho ataoko mpiandraikitra région. Olona tsy malala ny tenin'Andriamanitra izany, fa ianao raha apetraka Andriamanitra eo amin'ny toerany ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia tokony fantatrao fa Andriamanitra no nahatonga anao teo, ary zay andrasanao inona ny programan'Andriamanitra ho atao. Ary ao amin'ny Samuel 2:21 dia izao no tenin'Andriamanitra tamin'ny Samuel: aza mijery ny tsanganana ny avony, fa Andriamanitra tsy mijery ivelany tahaka ny fijery olona, fa Jehova mijery ny fo. Raha aka olona anankiray ho mpanompony Andriamanitra ampandrekety ny asa lehibe, dia ny fantony fijeriny dia tsy ny zavatra ivelany amin'ny olona io, na zay mombamomba ny zavatra ara-materiel ity ivelany, fa ny zava-miafiny le olona ao amin'ny fanahiny, ao amin'ny fony. Jehova mijery ny fo. David tsara noho ny Saul. Ao amin'ny Samuel 1:5-20 ny fanjakana dia omena ny namanao zay tsara noho ianao. Ao amin'ny Samuel 2:12-4-20 fantatra fahefanomban'Andriamanitra David. Feny amin'ity tevoka ity fantatsika ny toerana nisy an'i Davida talonina ny soran'Andriamanitra azy, ny toerana nisy azy teo amin'ny aranofo, ny toerana nisy azy teo amin'ny ara-panahy, ny fiainan'i Davida teo amin'ny aranofo, ny fiainan'i Davida teo amin'ny ara-panahy. Fa izao Jehova nanana dafitra voalamina tsara ho an'i Davida. Jehova nifidy an'i Davida ho mpanompony mba hanatanteraka ny sitrapony. Jehova niantso an'i Davida ho mpanompony hanatanteraka ny sitrapony. Ny antso rehetra ho amin'ny asa fanompona dia tsy avy amin'ny olona fa avy amin'Andriamanitra izany. Jehova nifidy an'i Davida, Jehova nanendry azy ho mpiandry ny Israely, ho lovany sy mpanapaka ny Israely. Miasa Andriamanitra tsy misy mahazakany. Zava-dehibe manana ny lanjany ny firaisanao amin'Andriamanitra naiza toerana misy anao. Ny rain'i Davida dia tsy nanao azy ho zava-dehibe, ary nanaka miaramila i Saoly, dia tsy mba voakitika Davida. Ny zokon'i Davida no nalaina ho miaramila ny Saoly, fa Davida tsy nilainy Saoly. Ary raha tonga ny aiza daholo ny zanakao, amasiny ny zanakao, ny rainy dia nametrapetraka ny Davida tany aja, fa tsy namba miny anjara mba ilahatra amin'irety fitondralahy ireto. Amin'ny fijerin'ny olona dia ohatrany hoe tsy nilaina Davida. Ianao tsy tokony hitomaniny amin'izay fijerin'ny olona anao, fa ny zavatra lehibe tokony andehananao dia hoe mandeha eo mason'Andriamanitra aho. Ny noto tadiavinao tsy noto omeny olombelona, fa noto omeny Andriamanitra anao. Davida tsy zay nieritreritra azy ho atao tafika, natao miaramila, na ho isan'ilay ho fidiana, fa Andriamanitra nalala an'i Davida. Andriamanitra malala ny olona rehetra. Fantany ny fonao. Na irery ao atsaza ianao, na dia ny biby aza ny miaraka aminao, toa sambany izany. Raha mitaha amin'ilay hoe tafika ny fitondram-panjakana zay nisy tamin'izany andro zany, dia hoe za tsy mba lasa miaramila, zoko zao dia misy grady ohatran'izao. Andriamanitra nandamina ny fiainan'i Davida, tsy fantatry Saoly izy, tsy fantatry ny rainy ho avita zavatra lehibe, fa Andriamanitra nalala ny fon'i Davida. Dia raha Andriamanitra ny amin'izany. Ary hitatsika eo amin'ny Samuel 2:7-4-7 ny teny nataon'Andriamanitra
tamin'ny alalan'ny mpaminany ho an'ny Davida. Zay ny amin'iny teboka voalohany iny. Alleloia. Eo sady ianao dia mahalala hoe iza moa Davida, iza moa izy. Nahoana Andriamanitra no nifidy azy ho mpanjakan'i Israely. Nahoana Andriamanitra no niantso azy ho mpitondran'i Israely. Nahoana Andriamanitra no nanendry azy ho mpitarika an'i Israely. Iza Davida. Ijery ilay fanosorana telo natao tamin'ny Davida isika. Ao amin'ny Samuela voalohany toko 2:10 andiny voalohany ka hatramin'ny 7:10 efa hitantsika io tsy ho verenako intsony. Teto dia i Samuela ilay mpaminany tamin'ny fotoanandro nazo baiko avy tamin'Andriamanitra hoe ndany ianao fianodililo nitandrikao mandihana irako any amin'ny Jese Betlehemita ianao fefa nahita mpanjaka hoay aho amin'ny zanany. Tatsika fa notateran'ny Samuela io baikon'Andriamanitra natahotra ihany izy. Ahoana ozy satria tsy mitovy ny fomba nampiasaina tamin'ny fanosorana ny fanosorana ny Saul dia nasaina tany an-tranon'ny Samuela i Saul dia nosorana ho mpanjaka. Fa teto ndray Samuela mihitsy no niala tao amin'ny lapany andeha ho any a Betlehema ndeha anositra iray atao mpanjaka 5 Saul de Davida. Ao amin'ny Salam 5:20. Salam 5:20. Ny ndininy 7:20 ka hatramin'izay voavaky. Fa Jehova no fierovana ho anay, ary ny ray masiny ny Israely no mpanjaka anay. Tamin'izany ny olonao masina dia nilazanao tamin'ny fahitana hoe nametraka famonjena tamin'ilay mahery aho ary nanandratra ny ray voafidy avy tamin'ny olona. Efa nahita ny Davida mpanompoko aho ny dililiko masina na nisorako azy. Davida mpanompoko. Efa nahita any Davida mpanompoko aho satria Davida dia nanompo an'Andriamanitra. Ary hoy Andriamanitra hoe ny dililiko masina no nanisorako azy. Eto le ositra nataon'ny Samuela tamin'ny Davida dia no raisin'Andriamanitra ho toy ny tenany mihitsy no nanositra ny Davida. Raha mamaky sika ao amin'ny Samuela voalohany toko 2:7 iza moa no nanositra dililo an'i Davida? Samuela. Fa amin'ity teny Andriamanitra ny teny zaho no nanositra azy. Aza mbanina ny zavatra ataon'ny mpaminan'Andriamanitra. Aza mbanina ny zavatra ataon'ireny hirak'Andriamanitra ireny. Indray ianao dia mitady zavatra keza be hoe ngamba mila anjely mila fahitana. Tsia manana mosesy ny mpaminany oka ianao hino an'ireny. Rehefa tsy mino izay iran'Andriamanitra eo aminao ianao, ataonao ahoana ary ny fisinon'Andriamanitra tsy hitan'ny masonao? Raha zay olona hitan'ny masonao iran'Andriamanitra eo aminao tsy hinonao. Jehova no naniraka ny Samuel anositra ny Davida, ary le ositra dia ositra zay voateny ataon'ny Samuel ho an'ny Davida. Izy tsy nierikeritra mihitsy hoe misy zanaka lehilahy anankiray izany Davida zany tsy fantany, fa nandeha araka ny fitarian'Andriamanitra izy nanositra an'ny Davida ho mpanjaka. Mbola tanora Davida tamin'izay. Io no fendoan'ny Davida, io no fendoan'ny tantara-piainan'ny Davida, nanomboka tamin'ny fampikasoana tamin'ny lehilan'Andriamanitra marina, nanomboka tamin'ny fandraisana le ositra avy tamin'Andriamanitra zay nampiasain'Andriamanitra. Fa ao amin'ny Samuela 2:2 ny 9 ka hatramin'ny 7 efa nivakina tamintsika teo le fanosorana nataon'ny fokony Joda. Izany dia nataon'izy ireo taorian'ny fahafatesany Saul sy Jonatana. Tonga tamin'ny farisian-dalitra ity foko ity. Efa maty Saul, maty Jonatana, dia teo reo fa nahatsiaro hoe io Davida mbola velona, io izy mbola velona. Na dia nisakana ny tsy atateraka ny programan'Andriamanitra azy Saul sy ny taranany sy ny atokony zay nomeny hevi-datsy mba mongorana ny Davida mba tsy ho tanteraka le programan'Andriamanitra ametraka ny Davida ho mpiandry ny Israely. Miasa Andriamanitra tsy misy masakana, ho toy ny fikasan'Andriamanitra rehetra. Ary hitatsika fa ity foko ity dia resy lahatra tamin'ny taranaki Joda ka tonga nanaiky le fikasan'Andriamanitra, ary izy ireo dia nanositra ny Davida ho mpanjakany. Dia ilay mpanjaka zay nosorany ho mpitondra azy dia nifidiny sy nalainy ary notokanany hoe ianao Davida, ianao no mpanjaka anay, ianao no ataonay mpitarika anay, ianao no ataonay mpitondra anay.
dia nanamarina ny fikasan'Andriamanitra ary nitovy hevitra tamin'Andriamanitra izy ireo. Aleloia. Le ositra fahatelo dia tsy misy tahaka an'izay koa. Rehefa maty Jaune verevitra ny fokon'Israely, maty koa le mpitaritafika lehibe, dia tonga izy rehetrarehetra nakeo ary enoy eneny teny nataony. Nanahoana ny fahalalàn'izy ireo an'i Davida. Samuela 2:5 ary tonga tao amin'ny Davida tao Hebrona ny fokon'Israely rehetra ka nanao, indreto izahay fa ataolanao sonofinao fatry ny fony fa iny ihany koa fony mbola nanjaka taminay aza Saoly, dia ianao no mpitarika ny Israely nivoaka sy ny ary Jehovah efa nilaza taminao hoe ianao no mpiandry ny Israely olika ary ianao no mpanapaka ny Israely. Koa tonga tao amin'ny mpanjaka tao Hebrona ny lolo ny Israely rehetra ary Davida mpanjaka nanao fanekena tamin'izy ireo tao Hebrona teo anatreny Jehovah ary dia nanositra ny Davida ho mpanjaka ny Israely izy ireo. Hitantsika fa tonga tamin'ny fanekena ny fikasan'Andriamanitra koa ny fokon'ny Israely. Ny fikasan'Andriamanitra tsy maintsy tanteraka na ho ela na ho aingana. Anjarantsika izay nahazo fanambarana avy amin'Andriamanitra no miandry ny fotoanan'Andriamanitra. Ny fahitana amin'ny fotoanandro mikendry ny farany izy fa tsy ho diso. Tsarovy fa nandala ady maro vao nivoaka ho mpandresy Davida. Ny programan'Andriamanitra koa indray dia mandalo sedra maro ary le nahazo fahitana sy fanambarana dia mety ho azo pakapana sy fitsapana maro. Zao ihany iny efa nifantatra zay lazain'Andriamanitra dia tsy maintsy tanteraka izany. Andriamanitra nanositra any Davida ho mpanjaka ny Israely tao amin'ny sy tao ingina tamin'ny alalan'ny mpaminany. Tateoriana no amarin'ny vahoaka izany fifidianana sy antson'Andriamanitra izany ka dia nanositra nandeha aloha ny fokon'ny Joda nanositra ny Davida ho mpanjaka. Ary tateoriana dia mbola vaovolombelona hafa ndray koa ireto fokon'ny Israely rehetra eto nanositra any Davida ho mpanjaka ny Israely. Andeha isika andinika hoe nivokatr'ilay ositra no raisin'ny Davida avy tamin'ny Samuel tamin'izay nomen'Andriamanitra any Samuel le baiko hoe osoro Davida. Rehefa nisoran'Andriamanitra Davida, inona no seho, inona no vokany, inona no nitranga. Eo amin'ny Samuel voalohany toko 1:7 dia nandray tandroka feno teloilo Samuel ka nanositra azy teo anivony rahalahiny ary mifanany Jehovah nilatsaka tamin'ny Davida nanomboka tamin'izay andro zay. Inona no seho? Fanay masa nirotsaka nilatsaka tamin'ny Davida, tsy nilatsaka tamin'ny rahalahiny le fitolahy fa nilatsaka tamin'ny Davida irery ihany. Lay voafidin'Andriamanitra ho mpitarika ny Israely, ho mpiandry ny Israely. Nanahirana ny mahita andininy hoe fanany Jehovah niala tamin'ny Saoly ary nisy fanahy ratsy avy tamin'ny Jehovah na Paoly. Rahalahy sy anabavy, ny fiantson'Andriamanitra, ny fifidianan'Andriamanitra dia tsy maintsy miaraka amin'ny fanomezan'Andriamanitra ny fanahy masina. Tsy maintsy miaraka amin'ny fanomezam-panahy ary tsy maintsy miaraka amin'ny ositr'Andriamanitra. Raha ho ianao hoe nifidy aho ho mpitoro-teny Andriamanitra, nifidy aho ho izao na izao, inona ny proof? Aminao ve mifanahy masina? Fa nandray ositra ho amin'izany ve ianao? Inona ny proof? I Davida dia nandray fatsapana vaovao ny amin'ny verotra ny fanahy masina tao amin'ny fiainany. Nahazo ositra ao amin'izany izy. Ny ositra no mampandeha tsara ny zavatra rehetra. Tsy amike, tsy ampatanjany, fa amin'ny fanako hoy Jehovah tokony maro. Izay ny ran'Andriamanitra marina dia nilaza ny tenin'Andriamanitra fa tsy misy fety ny fanomezan'Andriamanitra ny fanahy ho azy. Inona ny tranga? Nandray ny fanasina ositra mampanjaka, ositra mampanapaka, ositra mampitarika, ositra mampitondra azy. Eo amin'ny Samuel 2:4 ka hatramin'ny 7:20 niala tamin'ny Saoly ny fanan'Andriamanitra dia nisy fanahy ratsy tonga. Izany zavatra niseho tamin'ny Saoly izany dia tonga varavarana ny sokatra ho a Davida. Nampijaliana io fanahy ratsy io Saoly. Misy andiny hoe mola tao an-tranony izy. Asa na inona ny krizy, misy krizy. Variana ny olona manodidina ny Saoly. Tsy ho dokotera no nilaina teto satria Saoly azo ny fanahy ratsy. Tsy hoe adala tanteraka Saoly eto, fa le fanahy ratsy nampahory azy ary ny mpanompony dia afaka niresaka taminy.
hoy ny mpanompony ino akehitriny misy fanahy ratsy avy amin'Andriamanitra mampahory ianao. Oka ny tomponay akehitriny andidy anay mpanompony zay eto anatreny mba hitady olona mahay mitendry arpa. Ary zao nisy eo rehefa tonga aminao ny fanahy ratsy avy amin'Andriamanitra de tendry amin'ny tanany izy de ho tsara ianao. Oy Saoly, izaho olona ary aho zay mahay mitendry ka ento aty. De nilazaina momba ny Davida 9:20. Ary Saoly de naniraka tany amin'ny Jese ka nanao hoe irahoaka aty amiko Davida zanakao zay miandrondry. Ary Jese naka mofo zakany boriky iray sy divay raisiny oditra sy zanakosy ka nampitondra ireo any Davida zanany ho any Saoly. Ary Davida de tonga tany amin'ny Saoly ka nitoetra teo anatrehany. Ary de zao tiany Saoly izy ary tonga mpitondra fehidiny. Ary Saoly naniraka tany amin'ny Jese nanao hoe masiny ianao avelao hitoetra eto anatrehako fa efa mahita fity amiko izy. Ary zao no niseho raha nisy fanahy ratsy avy tany amin'Andriamanitra tonga tao amin'ny Saoly de niraisiny Davida niaraka ny hotendreny ny tanany. Velombelona sady nanaritra Saoly ary niala tamin'ny fanahy. Lehilahy voositra ho mpanjaka de tsy niazakazaka aingakaingana tany amin'ilay fitondrana nanamorona paikady ikomy tamin'ny Saoly. Eno tsara fa Andriamanitra nandamina ny zavatra rehetra. Davida tsy maikamaika ho mpitondra izany na de voafidy ho mpitondra azy fa ilay trangan-javatra tao amin'ny Saoly lay fanahy nahazo azy de io ny fiasanana tongavany Davida tao amin'ny lapany Saoly, tonga tao amin'ny lapa-mpanjakana. Ary efa tonga teo de na i Saoly aza tiany Davida de zay avelao ty amiko zanako io. Tonga tokoa ary ny fanahy ratsy io ary fa nampahorian'ny Saoly lay misy krizy le izy. Nalainy Davida ny arpaka ny tendreny amba sady mivavaka izy. Zeo Saoly tompo afaho amin'ny fanahy ratsy izy Andriamanitra sady ny tendreny ny mozika. Alefa ny feo mozika mahafinaritra tsara. Mozika ny lehilahy voaositra Andriamanitra. Mozika niaraka tamin'ny fanahy masina. Namelombelona ny fanahy Saoly ary ny fanahy ratsy niala taminy. Zany ny profo voaositra mariny Davida. Izay kasiny tanany de nampiasain'Andriamanitra nitondra fiainana avokoa. Tonga nahita fity tamin'ny Saoly izy Samuel 1:22 ary tia zavatra mahafinaritra riavana. Nataony Saoly mpitondra ny fiediny izy. Hoe nafiry fiedin'ny Saoly de fantatry Davida daholo ty zao ty ampiany Saoly. Teo nanomboka nianarany ny zavatra. Nianatra izy teo. Nianatra tamin'ny Saoly izy. Ary nentin'Andriamanitra tao amin'ny lapa-mpanjakana izy mba hianarany ilay fomba rehetra sy fiainany ilay mpitondra. Zany de karazana passation sahady nataon'Andriamanitra ho an'ny Davida. Hoe Davida riatsary de nitondra tokony tao amin'ny lapa-mpanjakana. Matina ianao Saoly, ale eto anao, tsisy ilainanao, nisy fanaratsy ianao, nisy devoly ianao, alaindray zao mitondra, vitany ianao. Davida tsy nanao an'izany. De rao Andriamanitra everinao hoe natao mpitondra fiediny Saoly izy. Ary tao an-trano Saoly izy de mikarakara ny Saoly, ompony Saoly ary niteny izy hoe Davida mpanompony. Tsy nampaninona ny Davida mihitsy niteny teo anatreny ty olombelona anankiray zay fantany tsara fa misy devoly mahazo azy tsindrendray ary izy ny mpandroka ny devoliny io no niteny manao hoe Davida mpanomponao. Tonga tany an-tsana Davida tao arinan'io de nisy niady nataony tokony miaramila ny Saoly tamin'ny tokony miaramila ny Filistina. Ary teo nitrangany Goliata le mpiasy. Ary miaramiasa soa zavatra. Nirainy Davida de teny taminy manao hoe andana safoiny raha lanao mba hitondra fromazy izy andana jereo manahoana ny toetran'izy ireo any an-tsanady any. Davida nakato izy tsy namany aloha reo any data za miandro niondry so de reo niondry fa ninina ny zavatra nasainy rainy Davida nataony ty Davida ity tena ataony avokoa. Nandreny teny Goliata mpiantsiady tao amin'ny Filistina Davida ka voahetsika hiady tamin'ny Goliata. Io no fotoana nisy eon'ny Davida teo anifiny miaramila ny Saoly rehetra. Ireo generaly, ireo kolonely, ireo mpitaritafiky marobe zay nandritry ny firy andro teo ary nangovotra sy ny pararehetra nahitan'ity Goliata mpiantsiady ty. Rehefa tonga tany izy lasa izy niazakazaka igny niarabany rahalahy avy teo izy nahoana izy ina io Filistina io zao soatran'izao fantatrareo lisy fafoisika ka izao no ataon'ny mpanjaka zay mahafata iny io somary izay ahoana sy ahoana hoe de nifindra tamin'ny olona anankiray indray izy avy io izy nifindra tamin'ilay nakaony raha tsara Davida malina amin'ny zavatra atao Davida de reo Andriamanitra any amin'izany.
Ary zao ny zavatra mba nanaitra. Io ny Filistina tsy mifora io. Zina io. Zay ino ny Filistina tsy mifora io? Miaiky ny miaramila an'Andriamanitra velona toy izao. Nirehetra ny fanan'ny Davida. Tonga tao amin'ny fasary-piaro izy. Izy zao alao aiady. Rehefa niteny izay izy hoe le zokany. Maninona anao? Inona zao nataonao teo sy ny zokany? De nirehetra tamin'ny Davida ny fatezerany io rahalahy io zokany io. Tsy ianao tsy miaramila teo anao. Inona nataonao ty amin'ny ady? Avonavony fitako mihitsy fa ratsy zao ny ondry aiza nametranao azy. Reny ondry vititsika reny nilozanao. De farany niteny io Filistina tsy mifora io izy. Maniny io niaiky miaramila an'Andriamanitra. De nisy nitondra tany amin'ny Saoly. Enonao amin'izay ny teny Davida evereny atsika amin'ny Samuel 7:12. Andiny faharoa am'ty. Aroy Davida tamin'ny Saoly. Ka tsy ho ketraka amin'io lehilahy io ny fony olona. Fa ny mpanomponao iady amin'io Filistina io. Fa hoy Saoly tamin'ny Davida, tsy tonao ny andeha hiady amin'ny Filistina io, satria mbola tanora ihany ianao, ary izy efa mpiady hatramin'ny fatanorana. Fa hoy Davida tamin'ny Saoly, ny mpanomponao ny andro ny ondro ndrainy, ary nisy liona sy bera tonga tao, ka naka ny zanak'ondry teo amin'ny ondry, tena nenjika azy aho, ka namely azy, ary nanafaka ny zanak'ondry teny ambavany, ary no ny andramatra izy, de no zoniko tamin'ny sominy, ka nasiko, ka matiko ny liona sy ny bera, samy efa novono ny mpanomponao. Ary io Filistina tsy mifora io, de ho tahaka ny anankiray amin'ireny, satria niaiky ny miaramila an'Andriamanitra velona izy. Ary io koa Davida, Jehova zay nanafaka tamin'ny tanany liona sy ny tanany bera, izy no nanafaka amin'ny tanany io Filistina io. De hoy Saoly tamin'ny Davida, mandehana ary Jehova ny ombanao anetsy, vonona iady tamin'ny Goliata. Davida vonona iady amin'ny fahavalon'ny fiangonan'Andriamanitra, nampifahavononana sy fisikinana ifanandrina amin'ilay nampiororo ny miaramila an'Andriamanitra rehetra tao amin'ny Saoly. Ary nampahery Saoly. Ero tsara mifatsarany lahy. Pahireziny Saoly. Pahireziny. Davida nahovina ny vina, tsy nanohatra ny Saoly mihitsy. Tsy nitsanga no fahavalona. Ny Saoly nahovina i Davida. De raha Andriamanitra. Mafinaritra ny manaraka tsara ny tantara. Davida de nafantatra fa Jehova no Andriamanitra Israely, ary Jehova de Andriamanitra velona. Jehova mahay mampandresy amin'ny ady, ny ady de any Jehova. De raina ny tompo. Tamin'ny fanetretena nanatolo eny Saoly. Ngamba raha misy tovolahy lehibe mihitsy mahazo fifahazam-panasa nahoana neren'le pastera zoko efa anty mangde fandrenesa. Efa anty sa pastera anay, nareo tanora zao ny teny ilay. Anay tanora izao zay ny amelona ny afo. Zay tsy zay no nataony Davida nampahery any Saoly. Davida nanampy any Saoly hatramin'ny farany. De raha Andriamanitra, Davida tsy nanosona ny Saoly na ny andry reny fe rovina ny ala amin'ny toerany le rangahy io, rovina io no faty, rovina io. Davida tsy nanao an'izany. Anatra ho an'izay mpandrombaka toerana. Alleluia. Nomeny Saoly fitaovam-piadiana izy, tsy nazatra azy, de napetrany. Davida niady tamin'ny Goliata, ary nandesy ilay Goliata goavam-be. Hitantsika amin'ny toko 7:10. Mafinaritra ny tenin'ny Davida. Anio no anoloran'ny Jehovanao atanako izy, ary emelinao aho, ka napaka ny lohanao, ary omeko ny voromanidina reny any apakapaka sy ny biby. Dia ty ambony tany ny fatiny io miaramila ny Filistina io anio, mba ho fantatry ny tany rehetra fa manan'Andriamanitra tokoa ny Israely. Ary fantatry zao fiangonana rehetra izao fa tsy sabatra sy lefina no amin'ny Jehova, fa ny Jehova ny ady, ary anolotra anareo eo an-tananay izy. No manatona amin'ny sabatra sy lefina, izao manatona amin'ny anaran'ny Jehova. Natsipiny amin'izay ny atsamy tato. Niasaka zany Davida amin'izay, tindriny tananay sababe ny mandraisa ohatrao. Nioraka ny Israely. Alleluia! Davida voaositran'Andriamanitra, lehilahy be finoana, lehilahy be herim-po, lehilahy tsy matahotra ny fahavalo, lehilahy say, ary miady amin'ny Goliata, nampiasa ny anarany Jehova. Zava-miafo ny Andriamanitra momba azy, ny fanamasiny tao aminy, ny ositra tao aminy, ny fanambaran'Andriamanitra tao aminy, ny finoana velona tao aminy. Ary Davida nampiasa ny anaran'ny Jehova, ary nampiasa ny fahefanara-panahy, satria tao aminy herin'Andriamanitra. La ny andro raha hitanisa eto aho, fa zavatra nagaga, lasa tia ny zanaky Saoly, lasa tia ny zanaky Saoly Jonathan, tia ny Davida, lasa mifankatia. Ny mpanompo ny Saoly rehetra mpiara-monina tamin'ny Saoly, de lasa nakasitraka ny Davida koa. De raha Andriamanitra.
vakio tsara ireto Samuel voalohany toko 1:20 1:20 Saul tiany Davida, ary eo amin'ny Samuel voalohany toko 7:10 voalohany 7 4 Jonathan tiany Davida, ary eo amin'ny toko 7:10 5 le zanany vavy tiany Davida, ary lasa tiany Davida ireo, ary ny mpanompony Davida rehetra de tonga mpanompony Saul rehetra tonga tiany Davida. Halleluja. Jereo any ao amin'ny Samuel voalohany toko 7:10 ny 9 ary ny Israely sy ny Joda rehetra kosa tiany Davida satria nitondra azy nivoaka sy nakasitraka Davida tonga tartafika teo amin'ny Saul miaramila izy. Toko 7:10 ary Davida nanafika ka hita fa endry tamin'izay rehetra nanirano Saul azy, naniraka azy zany Saul. Mario tsara ny rano Saul izy io, tsy olona sarotra rano. Izy teo generaly, teo zao nefa fandaminana de milaza hoe walaina ny fitondrana Jesosy monja amin'ny resaka demokrasia, amin'ny fampilezakevitra. Nefa ianao tsy nampiseho ny tenanao olona nanaiky fandaminana, raha tao anatin'ny fandaminana olona mpanohatra, mpanda affectation, mpamalivaly ny mpampianatra, tsy mpanaja doctrine, mpanao doctrine fahafa. Efa tonga ny fifidianao sy rombana io, azona io itsikaranofo Davida rehefa nafantatra zavatra ampanaovin'Andriamanitra azy de tao amin'ny Saul de tonga miaramila ary de tonga mpanafika de rao Andriamanitra ny amin'izany. Halleluja. Ny 5 jereo tsara ka de nataony Saul feny miaramila izy sady nakasika ny vahoaka rehetra sy ny mpanompony Saul koa. Jehova nomban'Andriamanitra, Jehova Andriamanitra nombany Davida. Verimberina izany teny zany. Samuel toko 7:7 toko 7:20 2:20 toko 9:20 fa ity no raisitsika amin'ny toko 7:7 ary eo andrinan'ny Filistina dia nanafika ary zao no seho isaka ny avy nanafika izy dia Davida no hita fa endry noho ny mpanompony Saul rehetra ka de nisandratra ny anara tamin'ny rana azy de hita fa endry. 4 ary Davida de hita fa endry tamin'izay rehetra nataony ary Jehova no misy dikany be zany. Davida nitoetra matoky tao amin'ny andraikitra nakiny Saul taminy. Samuel voalohany toko 2:4 asena niteny zava-maneno izy de nanao, nasaitra nitoetra teo aminy izy de nanao, rana nanafika izy de nanao, nasaina naka ny olona alohana Filistina 100 izy de nitondra 200 na de fandika azy nataony tsy nampaninina azy mihitsy anaiky izy fa ny zavatra seho mahavinatra so rehefa nandeha le feo hoe nivoaka mantsy reto anabavy tao amin'ny fiangonana de nisy teny zava-maneno de lasa nandizy ireo ka nitotorebika hoe Saul nafaty arivorivo, Davida nafaty alinalina de nandiry zareo niala nataony arivorivo fa ny azy nataony alinalina ny fanjakana ihany sisa tsy azony de nanomboka nangarika ny Davida izy angarika sy lozany fahazahony fanaratsy. Rehefa azo ny fanaratsy ny olona de tonga ratsy saina ary ny fahavalony voalohany indrindra de ny olona ara-panahy, ny fahavalony olona misy devoly de ny olona mbahositra Andriamanitra, ny fahavalony olona misy devoly de zay olona atsangan'Andriamanitra, zany ny fahavalony voalohany indrindra. Azo ny fanaratsy Saul ary io ny tsy nahaizany faly tam'le voninahitra azony Davida. Fanaratsy mitondra ho amin'ny felonany, fanaratsy mitondra ho amin'ny faratsiny maso, fanaratsy ary jereo ny zavatra fotana vitan'ny Saul nanomboka teo halany Davida, halany ary nataony takany ny fahavalony anankiray lara-pamena mihitsy i Davida. Karaha tamin'ny fotoana anankiray nisy fanaratsy de nalainy lefina Davida nitroany naiky vonony fa Andriamanitra namonjy an'i Davida. Natahotra an Davida Saul satria Andriamanitra nomba azy olona hitany fahendry izany olona ratsy fanataka an'izany olona tarika olona mpitondra ray aman-dreny ara-panahy de mahita an'le zatovo ampiasain'Andriamanitra de elonana ny olona zany tsy mba olona tsara izy, tsy mba olona tsara izany fa rehefa ao ny fanaratsy, rehefa ao ny fanaratsy de ratsy toetra ny olona, ratsy saina ny olona ary everiko indray lasa fahavalon'ilay voahositra Andriamanitra. Vakio tsara amin'ny Baiboly fa zany foana rehefa mitsangana Mosesy nitsangana Farao, rehefa tany enefitra nijoro Mosesy nitsangana korambando datana nohatra. Le olona araka nofo manohatra zay amin'ny fanan'Andriamanitra. Gaga ianao fa maninona ary misy an'izany fa na tsy mitovy ary ty Saul ty
tena nenjika ny davida na de fa nisy faresen-datra indro izy naika natolotra andriamanitra tao tanany davida natoro izy tena lainy davida ny sombony tany avy amin'ny teny davida solo izy manino ianao izy nomeny vavany olona ambo maty ve no enjenao za zay toy ny parasy ty no enjenao takizao marina anao davida zady davida tianiny berena mare afaka kelikely lasa ndray novahevitra ndray izy amelindray izy farany davida nanapa-kevitra raha mbola eto amin'ny tanin'ny Israely aho de tsy maintsy ho faso zany fa tsy afaka mamalasa izy mifindra moniny miala tamin'ny firenena tany Filistina fa izao isôly izy mbola toy ny tandalany de tsy nitsaray manitra teo fa nisy fotoana lavabe fa tateoriny de tamin'ny ady izy mafy ny ady tsy tohany tsony rifatra nandositra izy latsaka takaterena ary ozy izy hoe no iaho izy ary talohany io de ilay vehivavy mpanompotromba tsy ndrinjavatra zay niravany tamin'ny fiantohaniny teo ny fitondrany de nalainy indray ary anao saritavy izy andeha nitady an'ireny satria Andriamanitra tsy neno azo sony ary tsy niteny taminy rehefa manohatra ny olomba ositra Andriamanitra ianao tsisy valim-bavaka ho azo faly eriny devoly raha teo feno devoly manenje ny mpanompon'Andriamanitra manenje raha teo feno devoly ianao fa raha tsy tianao zany fa te hanohatra devoly ianao ary te hanome fitoerana ho any devoly fa adio ny manenjika mpanompon'Andriamanitra marina anie zany zavatra teneniko aminareo zany eto de mahita fanamariana ny ositr'Andriamanitra tonga eo amin'ny olona anankiray dia tondra fanjera zameritreritra anao rehefa ositr'Andriamanitra ianao misiraka mpanaovan'Andriamanitra anao de tsisy fanenjena voa maiky hitanao nandritry ny 30 taona tao anatin'ny taona maro Jesosy ny teo tsy naninona tsisy nanena fa rehefa nanomboka an'le ministera izy nanomboka ny asa fitoiteny nona fahagagana nona fifazapana nitsangana daholo ny olona rehetrarehetra tsy valiny devoly tiamono an'le afo toetra tsara hita mitiavana ray reny ny fifandraisana tamin'ny olon'Andriamanitra nifandray tamin'ny sambo nifandray tamin'ny mpisorona nisy tamin'izany nifandray tamin'ny mpaminany nino ny mpaminany nifandray tamin'ny hafa firenena koa zany hoe ty fihavana tamin'ny olona rehetra izy nafa nipetraka sy nametraka ny ray aman-dreny ny tany amin'ny mpanjakany Moaba sy tany amin'ny tanin'ny Filistina niaraka tamin'ny Akisy izy de tsy mba naso naleo tsy toko ahoana le misy tany vosotro toko ahoana ary eo amin'ny baiboly miteny aza manindry ny vosotro manisy ratsy andreo mpanao izy ko de ty mantany amin'Andriamanitra elohany anam-panihevitra hitanao zany ao amin'ny soratra masina de raha Andriamanitra any amin'izany olombavaka Davida enjeko vereny manontany enjeo anolotra avy ny olo eto ananiny anolotra anao izy andehany ananina avy aho eno i Andriamanitra ary izy ko de lehilahy nahy mampaherin'ny tenany taminy anampy ny sahirana ao amin'ny Samuela voalohany toko 2 ny olona mahantra sy mitrosa de nitangorona teo aminy de niraisiny ary izy nipifehany reny Davida olom-pinoana nanompo sy nanasoa ny mpiarabelona taminy araka ny sitrapon'Andriamanitra de raha Andriamanitra any amin'izany teo amin'ny mampanjaka azy Davida de nanatanteraka asa lehibe nanompo sy nanasoa ny mpiarabelona taminy asany apôstôly toko 7:10 fa Davida rehefa nanompo ny mpiarabelona taminy araka ny sitrapon'Andriamanitra nanompo ny mpiarabelona taminy mitika teny protestanta nanompo sy nanasoa ny mpiarabelona de raha Andriamanitra ny fijoroan'ny Davida vavolombelona ny fahalalany fahatsapany an'Andriamanitra velo ny vavaka nataony raha mandinika isika ka te lavidavitra koa intelo isan'andro izy ny vavaka maraina tatao vonana ariva Davida hita mifarafara fandriko aho mandra-pahitako fitoerana ho antsao Davida niankina tamin'Andriamanitra olo-pinoana ao amin'ny Hebreo toko 1:10 ray amreo nazo laza tsara tamin'ny finoana izy nandresy fahavalo tamin'ny finoana izany le lehilahy nosoran'Andriamanitra ary nofoden'ny olona ho mpanjaka aleluia amaranako lavabe zany lavabe mba hampisento atsika kely de andao tsika itsangana anao hoe misaotra tompo anao ira isika misaora aleluia de raha Andriamanitra roa amin'ny telopolo famarananao anatra sy fampahirezana omena atsika avy amin'izay norenesintsika momba ny tantaran'i Davida retsika teto androany ny ampamin'ny tantarany fiainany mpanjakany Israely ilay atao hoe Davida sy le somarobe azo resiny zany de raha ny tompo ray tiako ny mampafantatra atsika ny fomba an'Andriamanitra rehefa nandan'Andriamanitra Saoly de nilozany ka naka olo-kafy izy
tsy orolona andriamanitra rehefa manao ny tenanao tsy mendrika ianao na dia notahiny sy masoaviny aza dia avelany ianao andriamanitra tsy makery tiany izay ti azy ary zay no tenenana hoe tany mafo izay anananao mba tsisy akan'nysatraboninaitra anareo zay mijoro oka hitandrina vandao lavo teraina ny tompo ny fiantsona ho amin'ny asa fanompona na ny fifidianana ho amin'ny asa fanompona ho mpitondra dia fanomezana avy any ambony zany dia fanomezan'andriamanitra mpandinika ny vo sy ny fo ary tsy maintsy amariny ny asan'ny fanahy masina izany asan'ny fanahy masina misy vokatra ra-panahy marobe hita azo taza ny ositra no mampiavaka ny tena mpanompon'andriamanitra maro ny ositra dia be vokatsoa ary manampy be ny olona voafidin'andriamanitra eo amin'ny fiainanao na izy ianao na iza dia tadiavo ny ositra ny fanahy masina rehefa ao ny ositra andriamanitra miado ho anao ary manokatra varavarana mivo ho anao azo fombiaza rehefa voaositra ao apôstôly paoly apôstôly dia niteny izy manao hoe varavarana mivo aho izy azoko fombiazana na dia maro aza mpanohatra misy ny mpanohatra anao ny devoly dia tsy ady amin'ny olona tsinitsinina sy maleny fenao pitarika no fatohany ary ataony zay akivy anao zay ampiraviravy-tananao atsangany daholo zay azo ny atsangana rehetrarehetra mba anakivinanao nefa azakivy ianao taterao ny asany itson'andriamanitra dia raha andriamanitra ny amin'izany zay voafidy sy voantso ary voaositra ao amin'ny asa fanompona dia tokony hitondra pirofo fa tena zany tokoa izy raha misy miteny hoe voaositr'andriamanitra izy dia aoka ny masitsika hiratra olona manahoana moa izy inona ny zavatra ataony manahoana ny toe-piainany manahoana ny fiainany eo amin'ny akonany manahoana ny fiainany eo anivon'ny fiarahamonina mo mba mpanafika olona hita fa endro fa izy manam-pahendrena fa izy sa olona beresaka olona mpifosa olona na mpanaratsy ny namany mpandainga io fa tsy olona nosoran'andriamanitra io aza mety fitahana hoe ny tenin'andriamanitra raha nosoran'andriamanitra ao dia mila mangataka amin'ny tompo mba aneo profo fa voaositra tokoa ary zany any tokony fisainany ny lehilahin'andriamanitra voositra mpitoroteny voositra mpampianatra skolata voositra mpiteny zavamaneny voositra ao amin'ny service d'ordre voositra ho pasteur voositra ao amin'ny brone faisany tany voositra ao amin'ny sea flakeo mpitondrano fiangonana tokony anome profo amin'ny toetra sy ny fiainany fa izany tokoa izy raha zany mpiasa mamitaka davida lehilahy nosoran'andriamanitra davida voaositra dia fanomezan'andriamanitra ny fireneneny hoy andriamanitra hoe fidiko ho mpiandry ny israely oloko mpanapaka ny oloko iandry ny israely tsy ondry intsony fa tsy osy intsony fa ny israely mihitsy no andraso aroko sari-piaro tahaka lefa sari-piaronao tamin'ny andinondro vitsy zay ondry ny rainao nandrasanao ka raha ho avy ny ambodi mamely ny fiangonan'andriamanitra dia anao no misikina ambodi ny fampianaran-diso ambodi ny zavatra tsaraka an'andriamanitra mitsangana manoera izany na dia amoizanao ny ainao aza dia raha ho andriamanitra ny amin'izany mivavaka isika mba hanomentsika olona toany davida ny andriamanitra na ho an'ny firenena malagasy azy zany no olana eto amin'ny firenetsika ngamba tsy avy amin'andriamanitra mety ny devoly mihitsy mametraka ny sasany ao hoeniny rehetra zany mba ampahory ny fiangona ampahory ny olon'andriamanitra mba mevahana ny asa ratsy ny devoly ingeneka izy toany davida marobe eo amin'ny jesosy namona olona araka ny fon'andriamanitra olona tsara fo tsy olona matomatom-boninahitra na olona mpitady tombotsy manokana ho an'ny tenany fa ny olona manao viveriny ay iady amin'ny agoliata ny fiangonana tianome fitondram-piangonana maro ny fitondram-piangonana araka ny fotom-pampianarany ray aman-dreny dia tsy hoe teokratika dia tokony teokratika fa tsy demokratika azafady demokratika fa demokratika etim-bahoaka efitry ny maro manjaka zany eo amin'izao tontolo zao ary io no mahatonga adilany famoniny tsy mifandrinana mihitsy mampiasa vola mampiasa paikady rehetra azahoana olona na asiana mamo aza ny olona asiana mirevy amin'ny toka mininona mba hifidy anao amin'izay ny adalabe rehetrarehetra jambany vola jambany iny mifidy anao mba hatateranao ny filanao zany masirasirany Herode tandeo mba tsy tafiditra ty am-piangonana tsy tafiditra ty am-piangonana malala hoe procuration vidinay 2 millions 1,5 million mba hatateraka zay tianao vidina lozo ho an'ny fiangonana
raha tafatofoka zany toaitsain'olona tsaraka na tsy fantatro na misy zany fanandrea loza zay manao an'izany za mihitsy ny vidin'ny procurationnao ary tsy zay reto manodikodina mamitaka ny olo-tsotra inona nataon'izany raha tonga eo raha azonao tamin'ny fomba tsy ara-dalàna io azonao tsy Andriamanitra nanomianao an'io mo everinao fa ho fitahiny ianao raha tonga eo tsy hoy zaho Andriamanitra manohana izay ny toanany ary miara-miasa amin'izay ny fodiny fiangonana tondram-piangonana dia teokratika fa tsy demokratika marina aloha fa rivo politika da Madagasikara demokratika avy fitondrana demokratika dia terena koa ny fiangonana manao an'io dia latsakitsika noho ny fakatoavana miditsika zao eo hita 5 mirahalahy nareo zay eo reo le zanaky Davida 7 lahy 8 mirahalahy eo izy reo Davida ray ny tadiavina tao anatin'ny valo fa amreo 7 mirahalahy reo 7 ny tadiavina amreo zona aiza maiza ny fiananao mambra flaky mpitondrana teo amin'ny tantarany Jesosy tamin'ny andro fanorona na tamin'ny andro famboana dia izy no nataony flaky mpitondrana araka ny fandaminany maraina natany ampitan-dranomasina dia ohatr'izay alaivo ranona ireny no ataonareo eto amin'ny fiangonana dia asy volanainy fiangonana zany hoe taratasy efa vita soni nefa entiny amin'ny fiangonana fanjana fiangonana misigny fotsiny amin'ny lalan'ny tsangatanana hoe lanonay ireo tateorena rehefa lasa mpanorona tsy tsony le mpanorona ray aman-dreny iny zao ny lalàna hoy ny mpivoy ny lalàna zao ny lalàna fidiana flaky mpitondrana mazo otsaka daholo zay ty latsaka rehetra isy mpanorona eto ty pasteur anankiray tsisy mpanorona eto tsisy membre daholo tsika mitovy so tsika eto tsisy ray aman-dreny eto gaga zany ve ny fandehana izy ty any ampanao gazety zay dikan'izany ho alainy baraka ny fiangonana ary efa nanao sasany efa nanao sa tsisy akoroanao any tsisy vahaolana any fa nalambaraka ny fiangonana no any fa raha mety manantona ihany ianao fampidinika ampirahalaina tiavana tsy mitatevanteva fa mifalenepanazy faneteteny ary fanajana ary tokony ty fa filaminana fa tsy ady sy korotana fa raha misy olona tao ty ady tsy manana izany fanao izany ny fiangonan'Andriamanitra niezana mihitsy ary le izy tsy hita moa no zavatra tenenina tsisy afaka ny me lista zao ny mpinony samy manao lista zay fatany any reto fidina reto misy azao reto zao loza voazarazara asa nofo zay ny Apôlôsy zay ny Kefasy anahoana ny rivotra aoriana ny fifidiana zany aza mifidy an'izany dede aza mifidy any Gilbert fa masika aza mifidy any Dimby aza mifidy any Ripinry aza mifidy bitika za moa nangatna tsika ve tsy afaka makantoera mba iraisaina evy reto ny fiangonana lanina manahirana be eny ary de sahirana tsika de tsika zany sahirana de aloko sahirana daholo ny ondry de zao lisy io zafady mijoro eto amin'ny mampanomponandry tsy mahakandida any joroko eto fa raha nilazako ny marina no any isoranazo vidina tsy maniny fiangonan'Andriamanitra ity misy mpiandry ity misy pastera ity misy lelan'Andriamanitra ity misy vehivavin'Andriamanitra ity ary tokony atao eto ny sitrapon'Andriamanitra dia raha Andriamanitra any amin'izany halleluja efa eo tsika zao tafiditra ao anatin'io tsika tsy afa miala satria terero tany manaraka tsika fa raha ma-baiboly ny jerena sitaka ny fanahy masina sy izahay ho ny apôstôly fanahy masina no mpanapaka sy tompo marika voalohany ary faharoa izahay hoy ny apôstôly ary mizaha olona eo aminareo feno fanahy masina sy faiandrena tsara laza ho tendrenay tendrena hitanana zany zavatra zany motsika mba mitady olona tsara laza mba mitady olona feny fahendrena fantatra koriny le ao amin'ny sary ao na izy ona miprofa olokeny inona no asa taizaza ny toerany isany inona ny seotany raha paster izy ary rapino izy niasa tamin'ny oro ny asa taiza inona ny noti ny tany ary inona ny asa taony akehitriny so ananany olona folo io no tena manan-kevitra ve io hevitra hitantanana hitondrana misy azany ve ao aminy inona mahatonga azo ao inona mamaiky azo ao atsipoko zany izay nitsaina atsika mba ho tonga eo amin'ny fahaizana amin'ny safidy mba ho tahaka ny Samuela ny tsiraray avy ai no fanahy masina zay miteny hoe tsy izy io aza mijery ivelany fa Jehova tsy mijery ivelany fa mijery ny fo ozory fahitiny ho izy alleluja
gaga ary tokony gaga ianao manareo mpitondra fivoriana rehetrarehetra reo raha misy lalàna mivoaka manomboka zao hoe manomboka zao a dia avory mpiny vitabatisa ao misy ampiangonana dia izy mifidy bro ampiangonana lavo ny pastera zany lavo ny mpitondra fivoriana zany reo zay ny fidy ao bronay fa maninona ty amin'ny lohany ity tompoko mahavela toy zany hoe alao ny an'olona ny fidy aizany any amin'ny faritra ambany voatra dego zay candidat ao iza ho io izy tsy manao biografia akory ny tantarany ary tsy lazay ny marina ohatrany hoe manipototra akondro fotsiny eo anaten'ny fiangonan'Andriamanitra fidio reo tsy fantatra mona tsisy ninona tsisy fantatra ny momba azy izy tsy nafaty ny Goliata akory mbala herilazy tsy re akory ny tantarany hoe nafaty ny Goliata ny fiangonana fahavalony fiangonana masaly mpiaro azy zany rahalahy zavatra metranga tsy mahay mifidy ny olona teto amin'ny tao amin'ny sia Robert sia niady ny fandona tateo arinako nisy problème ary tamin'ny tiandrona ity nisy koa tao ny SG tao ny vice président sy rahalahy zany tete zany nisy olana tenena aminareo inona zany atao paster mahaiza mifidy mivava tsara oka ho tahaka ny Samuel mahay miaino n'Andriamanitra halleluja halleluja dia nio tsara nisy ny teny tamiko manao hoe resaka ny foana mialatsina andriana Davida kely hofidiana hitondra ny fiangonana ekeko zany manana Davida kely tokoa Andriamanitra fa iza le Davida kely hoa aiza izy atsika ny mahalala azy akehitriny ary izy amintsika no Samuel nahafantatra azy fa izy inge tany atsaha-tany niafina tany izy tsy mba nona fampelezaka za fidio Israely atao mpanjakanareo ary Joda za fidiny za efa nafaty ny lohan'ny Goliata Andriamanitra niato any Davida Andriamanitra nanomana toerana ho an'ny Davida izy dia olaraka ny fon'Andriamanitra ary ny tanan'Andriamanitra tao aminy nampirenina eo aminy zareo ny tompo halleluja fiangonana tsy natao andao ny tenin'Andriamanitra miorina tsara ny fiangonana amin'ny fanorenana ny apôstôly sy ny mpaminany zay tenin'ny apôstôly sy ny mpaminany no arahantsika apôstôly sy mpaminany testamenta vaovao sy testamenta taloha aokotsika hianatra zay nataony reto fokony Joda reto foko zay efa nofidian'Andriamanitra zay fantatra fa nofidian'Andriamanitra no nofidiny marina fa tamin'ny andron'ny Davida dia Israely fa izao tsika mila sivo ny rahalahy sahery fakabida tapaka tsy misy fanahy ray tsy hain'Andriamanitra presy administrateur ina moa sia ina sia flaky amintsotra amiteny gasy tsotra hoe lakevitra momba fitapitata flaky olona manana paikady manana fahendrena manana ina no andrasana amin'ny flaky evipito inona ny zavatra andrasan'ny fiangonana aminay flaky evipitondrana ina no azo ny rangahy io omenanao misy ny administrateur any amin'ny ferany rehetra onazy ato am-piangonana ilaitsika zany Davida nandray fahasoavana avy amin'Andriamanitra oy Andriamanitra Davida mpanompoka Davida voafitiko Davida nosorako ho mpiandry ny Israely oriko ho mpanapaka ny Israely oriko olaraka ny foko anao ny sitrapoko rehetra Jehovah efa nitady lehilahy ho azy olona ho anazy velona ho anazy miaina ho an'Andriamanitra manam-potoana voatokana ho an'Andriamanitra tsy mizarazara ny fony tsy manompotompo ohatra amin'ny fiangonana amin'ny hafanampo sy zotom-po rehetra ary olona mahay miaino an'Andriamanitra sy tarihan'Andriamanitra amin'izay ataony ary pia amin'ny mpitiavana ny vahoaka an'Andriamanitra dia raha ho Andriamanitra ny amin'izay hotahin'Andriamanitra ne zany fasary-piariko zany ary ho tonga aminareo anie zany fa na ny fahasary hotam-piaro ny amin'ny voninahitra Andriamanitra izany ho zanatiny vava sy ho atolotra tsika olona azafady sy ho atolotra tsika ho an'ny olona mpangataka olona mpitrosa sy mpamaly volan'olona ny fiangonana olona tsara lazy feno fahendrena feno fanamasina feno finoana akasitany apôstôly omban'Andriamanitra halleluja safidy ara-nofo rehetra omboy ao fidinay ianao mba hanome mofo anay mba votrizay ilaina manome mofo anao raha misy fa ny tena zavatra ilaina manome anao ny tena sakafo ara-panahy ary amin'ny fitantanam-pananana ilaina izany fa nisany fananana voalohany indrindra lovan'Andriamanitra ny Israely mpanapaka ny Israely lovako fiangonan'Andriamanitra an Jesosy zany administrateur ao amin'ny lovan'i Jesosy fiditsika olona mahay miaino an'Andriamanitra halleluja tiako hoe hitsangany ianareo tiako hitsangany ianareo raha mba kasitranareo zany a manaova halleluja mafy be raha Andriamanitra ny amin'izany
ino afa melony atongavanao amin'ny azy eo melony ifidiananao hiditra amin'ny toeram-pifidianana de efa fiaino vavaka ianao ary tena miaino tsara ny fanahy masina hoe zay tariany fanahy masina mety mandre fe avanana zao enoy Andriamanitra tompoko de rain'Andriamanitra manontany anrety pastereto hoe ao ve zany hoa halleluja tsy maintsy arovatsika ny fiangonan'Andriamanitra arovatsika arak'izay azo atao arak'izay mety amikitso-po fito amin'ny telopolo Jesosy mpanao lalana samy mivavaka mangata amin'ny tompo anamboatra ny fonao ngatao ny fanahy masina hidina eo aminao tonga fitahina Davida rehefa nirotsaka tamin'ny fanahy masina mangata fahendrena amin'ny tompo fantaro ny antsonao sy ny fifidianan'Andriamanitra anao manolora tena ho an'ny tompo amin'izany aza manendry ny voositr'Andriamanitra ao ko mpiara-miasa amin'ny vahoakan'Andriamanitra fampandrosoana ny fanjakan'ny Kristy ianao tadiavo ny fomban'ny tompo mahereza ao amin'ny herin'ny faherezana ny amin'ny fifidianana ho avy mangatany fitarian'Andriamanitra anao samy mivavaka amin'ny fony rehetra